aptra pisciculture paysanne manolotra ho anao tantara momba ny teknika fanatavizana karpantanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ministère fédéral misahana ny fiarah-miasa rahateo-karena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Ity tantara ity dia natao ho an'ireo tantsasy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsaha saingy tsy ampy anefa ity hifezana ny teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jony sy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo anomeaina ny tantara Ramari, Razef, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisianina. Ny fandraisana an-tsoratra sy ny fitantanam-bokatra. Ode! Mandroso e! Salama ve Ramari mivady a? Dry, miverina mianatra ve Ramari fa to mandray kahie stylo a? Salama Raprezy a. Enao koa dia mahito tenenina mihitsiko. Mandray atsoratra ny asa fiompiana trondro sy mampiatra ireo torohevitra meny teknisianina re. Ay tokoa moa misy an'izany. Mbola tsy nisy fandraisana an-tsoratra mahakasika ny fiompiana trondro nataoko izany mihitsy ka tsy afaka nanatrika fiofanana mahakasika an'izany mihitsy mantsy a. Fa ohatra ny somary teritery izay mihitsy mantsy ny fotoana koko. Tena ilaina Raprezy mifandraisana an-tsoratra mba ahafahana manao ny tombanezaka ny famokarana. Natao hitondrana fanatsarana sy hanohizana an'izay mety nandritra fotoam-piompiana. Fa inona avy tokoa moa izany no tsy maintsy raisina an-tsoratra izany Ramari a? Reto re Raprezy a. Avino ianao mijery sady mamaky? Hoe atao anaty tabilao izany a ny fanaovana azy ity sa manahoana? Misy daty a, ny asa natao a, ny asa vita, ny sandany, asa manaraka, fanamariana, torohevitry ny teknisianina. Ary tena voasoratra daholo anie nanao izany ny zavatra rehetrarehetra e. Hoe ovakiko tsara zafady ny toyny. Ny fampidirana trondro a dia misy ny daty, ny velara-tanimbary, isan'ny zana-trondro nampidirina. Ny famanana indray a ahitana ny fotoana famanana, ny karazany sy ny fatrany. Ireo no kajiana ny fandaniana rehetra Raprezy a. Mety tsy tadidy daholo ny vola voka sy ny asa natao raha tsy raisina an-tsoratra ko. Dia ampitaina ny vokatra ny tao-pamokarana izay vita mba ahafahana mamaritra ireo fanatsarana tokony atao amin'ny tao-pamokarana manaraka. Ilaina koa ny fitanana an-tsoratra mba hijerena hoe mbola azo atao ve ny mampihana ny saram-pandaniana e. Sady ahafahana manomana ny vola ampiasana amin'ny taona ho avy koa re. Mba elana amin'ny hoe tsy afaka apiditra trondro izay fa tsy manam-bola hividianana zana-trondro e. Sy ny hoe aleo aloha hiandry kely ny fanajariana fa mbola misy asa hafa lahara-pahamehana. Mila tantanina ny vola ampiasana eo an-tokantrano e. Aleo aloha tohizako ihany ny famakiana azy ity ry Ramari a. Dia eto amin'ny famoaham-bokatra, daty, isa sy lanjan'ny trondro ny voaka na karpa na trondro hafa, ny lanjan'ny nohanina na karpa na trondro hafa. Ay ve mila raisina an-tsoratra daholo ny zavatra rehetrarehetra e. Eny re Raprezy a. Soratana ny vola mivoaka, soratana ihany koa ny vola miditra mba hiverena ny tombony so miasa be fotsiny fa tsy mahazo tombony. Dia vakio hatramin'ny farany ary aloha e. Ireo zava-miseho nandritra ny fiompiana aza mbola ao ambany ao. Ohatra hoe ny halatra, ny rano fotsy, tondra-drano,
ny ahitany sy ny sisy ao ary hoe raha mari ho jereko tsara zany fa inona aloha zany ny antony anoratana anreto hoe alatra rano fotsy sy ny hafa reto e zavatrefa very koa ve de mbola mila tadidiny tena mila tadidina mihitsy raha prezy a reo naka atsika reperany zava misy de mba iomanana koa amin'ny taona manaraka so mbola miverina mantsiko ohatra ny tondra-drano sy ny rano fotsy ohatra ny momba ny alatra indray ny fandraisana tsoratra azy de mba ahafahana miresaka amin'ny manam-pahefana de ahafahana mitady vahaolana tena hitako mety tokoa zao raha maria fa zao aloha ny antony natongavako aty aminao mantsy de hitako efa lehibe ny anotrondroko ao sady misy vola ilaiko zay koa ka ilaiko toro-hevitra aty aminareo nareo mantsy efa havanana amin'io resaka varotroko ka aiza aloha ny toerana tianao hivarotana anotrondro ety tanàna ve sa eny an-tsena ka zay mihitsy no ilaiko hevitra aminaoko efa misy komando maromaro ihany mantsy ety tanàna fa ny ambiny ao amidiko eny an-tsenako marina aloha zay fa ny eny an-tsena ihany koa nefa de mila fatarina mialoha ny vidiny sy mipandray azy ny lanja ny trondro mety ho zakany fa roviana zany ianao mieritreritra ny amoka trondro amin'ny herinandro avy io no eritreretiko mety zany raha prezy sady tsara vita izy amin'izao ny azo ao efa nalefako mialoha fa natahotra mpangalatra ako ao fa tsoky le mpivarotra zay nandray ny trondroko tena misaotra mialoha raha maria fa mba azoko indramana ve aloha reto fitaovana zay misy ato aminao reto ampiasaiko amin'ny fotoana io azoko ampindramina anao le apana karazana life stockena azy sy ny bombonina ary ireo fitaovana hitateranao ny trondro sy ny fandanjana mila miezaka mamoaka ny trondro maraina mihitsy nareo mba tsy hasimba sady ilay mpivarotra vao maraina ny trondro satria amin'iny ny olona ny tena metseny efa nampilaza tamin'ny olona roa tao an-tanàna nampianaka zay rehefa de mamerina fisaorana aminao raha maria tsy misy fisaorana ndre raha presy fa zadinonana anjaranay izay aloha fa de angatadalana angaza aloha ndao ary salama raha prezy mampiakatra trondro ve salama nareo mandrosoa nga mandrosoa daholy ay zany abe any trondron-dra prezy reny vetsy efa orony ndray kilao ny azao le teo maromaro ihany ndray kilaoko tsara vokatra ianao zany ra prezy ao ary sady tonga de manisany mandanjy zao mahatsara manaraka teknika sy fampiarana fiofanany sa tsy zany ry teknisianina marina mihitsy zany ny am'ty zao telo ny raikilao ary ny am'ty kosa roa ny raikilao tsara ny vokatra azonao raha prezy tena nahafa-po hafa betsaka noho ny vokatra no eritreretiko azo aza reto vokatra azoko retiko tena fakatahaka tokoa ny toy izao ka ary tena resy lahatra fa tsara manaraka teknika ilazako kory zareo tsy avaratra mba anaraka teknika fa kay tsy mamonatiko ty fiompiana trondro tiako maro zany paketsa ny aptrapisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika fanatavizana karpa tanimbary tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM projet d'aquaculture durable à Madagascar composante 1 natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara Sampanasa 1 izay efa tsy ny ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ministère fédéral misahana ny fiara-miasa raha-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono tantara natao an'ireo tantsasy sy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina izarana fahalalana ho an'ny tantsaha
saingy tsy ampanefa ity ifehezana ny teknika piompiana noho izany raha toka andalina misimisy kokoa ianao aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny aptra ny CSA ny sapandrarapatry ny jonsy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina ireo nanomeaina ny tantara Ramari Razefa Fanja Raprezy Raketsa ary ny teknisiana Thank you.